Ya dia lasatsika ary mila vola sa tia vola. Zay ny lohahevitra izay horesahantsika amin'ity androandroany ity a. Ny zavatra mitranga amin'ity vola ity zavatra tsy tena firesaka loatra. Tsy tena resaka fanao loatra zany resaka ara-bola zany na ny fiainana andavanandro satria raha miresaka vola ianao ny fiainana andavanandro dia ohatrany hoe angataka vola zany foana. Rehefa tsy milaza ianao hoe tsy manana dia ohatrany hoe angataka vola zany foana. Ary misy tokoa moa ny olona dia tsy resaka aminao fa tsy angataka vola. Na milaza indray ianao hoe manana dia tsy mety koa fa ohatrany hoe mizesy dia ohatrany ianao rery manam-bola. Io filaza hoe vola samy manana fa ny abetsaka ny tsy mitovy. Dia tsy tena firesaka firy zany io afa-tsy rehefa miady nga zay vao tena resahana ny vola. Fa any am-piangonana ihany koa dia tsy tena resahana firy ny resaka ara-bola. Dia inoko fa anisan'ny mataitra ny olona satria tsy tena misy fampianarana momba ny vola loatra any am-piangonana. Raha tsy hoe amin'ny mpitory filazantsara fahombiazana indray nga dia tsisy afa-tsy izay ny azy. Ary raha miresaka vola any am-piangonana matetika dia valopy, vokatra, inona koa reny, fanatim-pisaorana sy ny voady, mpafolikarena, ohatr'izany no resahana any am-piangonana zany a. Fa tsy tena miresaka vola loatra ny olona amin'ny ankapobeny a. Fa tato ato izy nefa na izany tsy izany ary lasa mirogatra fiangonana zany dia lasa fampianarana dia misy fa dia fa io foana am-piangonana ny filazantsara izy na tsy mitovy dia ohatrany tena betsaka na amin'ny tokoa amin'izao resaka propaganda moa dia tsisy afa-tsy enonao etsy sy aroa ary izay manam-bola dahinao na tianao izy fa ny enonao dia ohatrany hoe tsy dia afa-tsy anankitelo amin'izao fotoana. Ny anankiray moa sy tabataba talohan'ny propaganda tsonona lehany ny 2020 rendez-vous va hita eo ihany. Dia le vola tena resahana amin'ny sehatra amin'ny fiainana andavanandro nefa miresaka ny baiboly. Inona ianareo miresaka vola dia betsaka no resahana baiboly momba ny finoana, ny firesahany momba ny vola. Zay zany mila azontsika satria mahatratra 480 ny andininy miresaka vola ao anaty baiboly. Tena miresaka vola be mihitsy zany ny baiboly a, kanefa ny kristianina tsy samy miresaka an'io vola io. Ary na Jesosy Kristy ary nanao fanoharana 7 izy dia ny 9 zany hoe ny atsasany latsaka kely a dia resaka vola daholy. Ohatra hoe ny talenta zany tsy le hoe fahaizana mitendry, fahaizana mihira, tsy izay ny dika ny talenta fa vola ny talenta. Vola ny talenta. Fa ny 9 amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy dia miresaka vola daholy. Dia ny 12 sisa zany a no tsy miresaka tena betsaka ny resaka vola zany ao anaty baiboly a. Ary na ny tompontsika ary a dia miresaka an'izay. Dia izay ny asaintsika hiresaka momba ny vola ihany koa androany zany. Dia ohatr'izao ny hitondrantsika ny fampianarana zaraintsika telo tsotsotra fotsiny izy arak'ile lohahevitra efa nomena anareo a. Voalohany a jerentsika aloha ny andohan'ny vola. Avay izy io vola io. Ary manahoana ny sandany valeur zany no resahantsika amin'ile sandany a. Manahoana ny valeur ny vola io, avay izy io a, dia manahoana ny sandany vola io. Dia faharoa rehefa vita izay a dia jerentsika amin'izay ilay fitiavam-bola. Inona ny atao hoe fitiavam-bola? Satria fieritreretako azy a ny antony tsy resahana vola loatra dia matahotra ho tenenina hoe tia vola. Tena farany tsy tiantsika izany. Ary mora kely amintsika miteny olona hoe iny koa tia vola be mihitsy iny. Dia tena ho resahantsika lalindalina izay fitiavam-bola izay. Dia rehefa avy eo amin'izay amin'ny fahatelo a dia hitady amin'izay tsika hoe inona arany
no lakle raha zay ny malaza amin'izao fotoana izao resaka lakle a dia hoe inona raha ny lakle anoerana ny fitiavam-boly io raha tsy tia vola ianao a dia inona indray raha ny toe-tsaina tokony hanananao eo anatrehan'ny vola. Zay zany amin'izara telo ohatr'izay fotsiny ny fotoanantsika androany a dia antenaiko fa afaka hiaraka tsara eto tsika hijeren'izay. Dia atombontsika amin'ny voalohany izy zany, ava izy io vola io. Ava izy io vola io. Ny zavatra nitranga zany a taloha tamin'ny ela be tamin'ny mbola antsoina hoe homme primitif ny olona. Mbola tsy le nivoatra zany satria ny fiainana zany dia tsisy afa-tsy reto zavatra anankitelo reto ihany a. Na izy a miasa, na izy a manjono, na izy mioty. Zay ihany zany ny fiainany. Miasa biby izy a, na izy manjono trondro a, na izy mioty voankazo. Mbola zany ny fiainan'ny olona taloha. Ny filazako azy hoe manao izay hinanany a dia manao izay tsy hinanana azy. Zay ataony fotsiny izay hinanana dia ataony fotsiny izay tsy hinanan'ny hafa azy. Ohatr'izao zany le izy tamin'izany zany a dia miady amin'ny biby ity izy zao miasa dia miala mba tsy hinanan'le panthère anazy. Ohatrohatr'izao zany ny zavatra nitranga tamin'ny homme primitif a dia raha araka ny tantara ohatr'izany dia tsy nisy vola tamin'izany fotoana izany. Tsy nila nampiasa vola reny olona reny. Fa taty aoriana rehefa nivoatra ny nitombo ny olona dia ny nitombo ny filany a dia ny nitombo ny fahaizany a dia ny nitombo ny zavatra rehetra ilainy a dia tsy ampitsoa dia lasa nila nanao takalo nitombo ny filany a dia nila nanao takalo zareo. Avy amin'ny teny frantsay hoe troc moa dikany hoe takalo a. Fa rehefa nijery ny tantaran'ny malagasy a dia dikany takalo io avy amin'ny hoe mitkal. Mitkal amin'ny teny arabo. Dia io fotsiny zany nagasiany teny gasy hoe takalo rehefa avy eo. Ny takalo tsotra fotsiny hoe manana vary a dia ianao manana jamoka, omby zany tamin'izany fotoana zany a, dia meko vary ianao dia menao hena. Zay le takalo zany tao anatin'le fiainan'ny olona rehefa nitombo. Ny zavatra mitranga nefa dia zao manahirana be le takalo, tsy mahavaolana le takalo satria vary ohatry ny ahoana no omeko anao hanomezanao henanao ohatry ny ahoana. Zay. Sarotra be le manao takalo. Ataonao anatin'izay manahirana le izy ary araka ny tantara teto Madagasikara dia tamin'ny taona 7telopolo tao Mananivo an izay toerana fividianan'ny arabo. Fividianan'ny arabo andevo zany. Io Mananivo tsy haiko aiza misy an'io fa ny tantara fotsiny no adikako aminareo. Dia ny zavatra mitranga zany tamin'izany fotoana izany dia lamba 2 metatra anankitelo. Lamba 2 metatra anankitelo no atakalo vehivavy tanora ray. Zany ny vidin'ny andevo zany tamin'izany fotoana izany. Dia mbola mihoatra indray le izy hoe le lamba 2 metatra indray misy 5 a dia mahazo vehivavy anankiray dia mahazo ny zanan'lahy anankiray fanampiny rehefa avy eo. Zay zany a ny zavatra hita ao anatin'ny tantara. Dia manahirana le satria ny fomba hitadiavana an'le lamba koa ary a efa manahirana. Tsy nentina vahaolana mihitsy ny resaka takalo a. Dia teo no nahatonga ny olombelona, tsy ny gasy ihany fa ny olombelona rehetra teto ambony tany hoe mila fitaovana mba ahafahana mampifandanjalanja n'ilay takalo zany. Mila fitaovana. Satria raha vary sy omby ohatra tena raha omby ray ve ny amidinao dia ataonao inona indray le vary rehefa avy eo. Atakalonao moa zany ataonao inona le vary dia manahirana. Raha vononao le omby dia hena fotsiny alefanao any dia mety rehefa tsy lany iny dia masiso. Tamin'izany mbola tsy nisy frigo, tsy nisy congélateur dia sarotra be. Dia nila ny fitaovana io ny olona. Tsy teto Madagasikara ihany fa ny olombelona rehetra. Dia teo zany ny olona namorona ny vola ho fitaova-pifanakalozana.
dia raha ny voalazany rakobolana malagasy indray ny James dia ohatr'izao ny famaritany no atao hoe vola ao anatin'ny rakobolana malagasy hoe izy taratasy na metaly misy sary ary voamarika ataon'ny fanjakan'ny tany tsirairay avy dia manan-kery amin'io tany io izy ahafahana azahoana mividy zavatra. Zay zany no nilazainy ny rakobolana malagasy azy hoe taratasy na metaly misy sary. Reny zany le taratasy volagasy reny volagasy daholo reny fa toy ny efa taloha be fa tsy haitsika. Na metaly dia misy sary dia voamarika ataon'ny fanjakan'ny tany tsirairay samy manana an'io zany ny fanjakana tsirairay dia manan-kery amin'io tany io ao amin'io tany io izy ny ahafahanao mividy zavatra. Zay ny fandehan'ilay famaritana ny antsoina hoe vola. Arak'izany ny vola zany raha ny tena izy dia fitaovam-pifanakalozana. Entina manao an'le takalo teo zany dia io no ampiasaina ahafahanao manao an'le takalo. Dia ahafahana misanda ny zavatra tsirairay manome valeur ny zavatra tsirairay ihany koa ny vola raha ny tena izy. Dia efa teneniko eto zany fa mbola averiko izy arak'izany dia tsy Andriamanitra no nanao ny vola. Zay aloha dia efa mila azontsika ary midika zavatra zay rehefa avy eo tsy Andriamanitra no nanao ny vola. Tsy avy amin'Andriamanitra ny vola fa zavatra ny firon'ny olombelona ny vola ho atao fitaovana tahaka ny antsy izay ny fironina anapahana hena sy anapahana zavatra dia natao fitaovana tahak'izay. Fa izy indray fitaovam-pifanakalozana sy fitaovana hisandaina ny zavatra tsirairay avy. Dia nanomboka teo amin'izay ny zavatra rehetra dia misandaina vola avokoa. Na inona na fitaovana na inona na antsoiko hoe servisy hoe manao zavatra ho an'olona anankiray ianao manao servisy anazy dia efa sandaina vola zay zavatra atao zay. Dia nytoy moa izy tateoriana ny asa zany dia efa sandaina vola fa na miala vola ary ianao dia tsy maintsy mandoha vola. Na hiala sasatra fotsiny ary ianao dia mandoha vola. Zao moa zany mijery tele sasany dia efa mandoha vola. Dia efa ohatr'izay daholo ny zavatra rehetrarehetra andoavam-bola avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny tena manahirana ianao zany tsy afaka manao ninina raha tsy manam-bola. Ny filazantsara lazain'ny tenin'Andriamanitra fa maimaim-poana. Maimaim-poana ny filazantsara. Noho izany ny mpampianatra sy ny mpitory filazantsara dia tokony hitory filazantsara maimaim-poana satria maimaim-poana le izy. Kanefa io mpampianatra sy mpitory filazantsara io rehefa makeny nalakely tsy maintsy mandoha vola zay vao mahazavatra. Fa tsisy izany hoe soratako hoe paster eto dia vao eny analakely dia alaiko daholo zay azoko alaina rehetra eny analakely. Tsy izany. Tsy maintsy mpanompo filazantsara zany dia mila vola. Ary tsy mpanompo filazantsara ihany fa ny olona rehetra zany dia mila vola daholo. Mila vola daholo ny olona rehetrarehetra. Tsy afaka manao ninina ianao. Na makaina ary ianao zany dia tsy afaka makaina ianao raha tsy manam-bola. Mila vola daholo ny rehetrarehetra. Dikan'izay raha nametraka fanontaniantsika teny am-boalohany hoe mila vola ianao sa tia vola dia hatreto aloha dia tsisy afa-miala fa ny olona rehetra dia mila vola. Ny olona rehetra dia mila vola. Mba misy déconne kely angery zalahy mba anona fa ty malalaka be fa misy olona sahirana. Ary efa avy eo rehefa misy. Ilaina ny vola. Ary tateoriana indray nefa rehefa ilaina ny vola dia ohatr'izao ny fandehan'ny tolotra sy ny tinady. Zay zany ny fiainana. Rehefa misy zavatra anankiray be dia be ny atolotra ho an'le izy dia mihena ny vidiny. Ohatra miakatra ny fotoanan'ny manga zao dia arakaraka mahavokatra mahabetsaka amin'ny manga dia midina ny vidiny. Fa rehefa avy eo indray rehefa arakaraka ny betsaka indray ny fitadiavan'ny olona an'le izy dia miakatra ho azy ny vidiny. Zany ny fandehan'io vidiny zavatra io.
zany mahatonga ny miovaova be zany a rehefa betsaka ny tianady a dia miakatra le vidin-javatra ny sandany zany rehefa betsaka ny tolotra dia midina ny sandan-javatra rehetrarehetra ka satria le vola ilaina be mihitsy le vola dia betsaka zany ny tinady manomboka me mitady vola daholo ny olona rehetrarehetra dia miakatra ho azy ny sandan'ny vola zay ny fandehana ary na sandam-bola malagasy io ary dia ohatra zany ary rehefa mivarotro tsika manao exportation manondrana entana dia miditra ny vola vahiny dia miakatra ny sandam-bola tsika fa rehefa manafatra tsika dia mamoaka vola dia midina ny sandam-bola tsika ohatr'izany ny fandehana io mahatonga ny ohatr'izany zany dia niakatra ny sandan'ny vola satria be mpitady ilain'ny olona loatra le vola dia ny nanana valeur be le fitaovana teo aloha zany a le vola zay fitaovana teo aloha dia nivadika hery tsy le mangamanga ny sary akory io fa tena puissance mihitsiny a lasa manana hery avy hatrany ianao raha vao manam-bola na kely ohatran'inona ianao na ohatran'ny ahoana ianao a na tsy mahay ninina ianao a dia manana hery avy hatrany ianao tonga dia matanjaka be mafy be ianao raha vao manam-bola zay a no zavatra mitranga eto ambony tany satria miakatra zany le valeur an'le vola dia rehefa manana ny be deaibe ianao dia lasa matanjaka ihany koa rehefa avy eo dia ny olona manam-bola zany lasa olona matanjaka be mafy be afaka mifehy manao zay zavatra tiana tao zany tsy atoro antsika fa hitatsika zany e na amin'izao propagande zao fotsiny ary raha mbola tsy hitanao zay hatramin'izay dia zao izy hitanao tsara hoe zay manam-bola tonga dia mafy be avy hatrany ary zay tsy manam-bola dia tsisy mpiaino na tsara ohatrin'inona raha ny projet anao dia tsisy miaino tonga dia tsisy miaino fotsiny zao ianao tonga dia avadiko ny olona foana io anankitelo reto ihany ty plus nt égale ty zay ihany misy mpiaino ny hafa tonga dia fa tsy izy daholo ho an'ny olona rehetrarehetra dia magaga fa na kristianina koa aza dia manao an'izany tonga dia any amin'ny ray amin'ireo be volo ireo ihany ny tiany kristianina tsy miaino ny retsotsony mihitsy izy a ny anay ho ihanina ihany ny anay dia raha vao misy kristianina anankiray tsy mitovy hevitra aminy dia le dia vola i vely tiany la na izy io na iza tena raharaha za zany tsy te hiditra amin'ny resaka politika mihitsy fa mijery ny ataony olona am'ty kristianina am'ty propagande ty a dia malahelo mihitsy hoe re olona manoatra lavitra noho ny gentiliste-tsika amin'ny resaka politika mampalahelo fa vola ny tondra an'io vola ao amin'ny fianakaviana trango ty ao amin'ny fianakavianay ary tsy aminay menadavo moa zay telodavo fotsiny fa amin'ny fianakaviana lehibehibe rehefa le lamatony zokonjokony rehetra miteny ndao tsika ianao an'izao ndao tsika ianao an'izao mody fanina daholo ny olona rehetra rehefa le faravavy satria le faravavy manam-bola be vo iny miteny hoe andao tao zao tonga dia manaraka manaiky an'iny daholo ny olona rehetrarehetra satria azo antoka hoentin'ny sprinter ianao ataon'iny ianao rehefa vety manaraka daholo na mitomona ary ny lazay ny retsy le zokony retsy a tsisy mihaino anao zany tsy misy mahazokony ianao zany fa le zandry indrindra satria izy manam-bola dia izy no arahan'ny fianakaviana rehetra mitranga foana zany ny vola no mitondra ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany vokatra izay a dia miteraka alahelo io zany mampisy ny alahelo ny fahatezerana ny fialonan'ny olona ny fifandraisan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany a dia vokatra io hoe ahoana tsy rary mihitsy ny ataony ihanina fa ny izy hoe ataony an'izao dia satria izy manam-bola dia tsy maintsy ny azo foana zany ny arahana dia tezitra dia mialina zay tsy dia manam-bola dia mamely ny anankiray dia na ny ataony misolelaka amin'le mpanam-bola fa ianao raha vao manam-bola dia be piti dia rehefa be piti ianao manam-bola dia fataro fa tsy ianao ny tiany olona fa volanao fa aisory teo ny vola io raha misy namana ianao avy eo hoe tsisy tsony lasa daholo ny olona rehetra zay
dia sasany moa zany dia complexe dia fa sarikena treny manomboka amin'ny zazakely izy satria tsy dia nanambola ny ray aman-dreny dia zazakely izy dia na lehibe ara dia ery amin'ny fara asa mialatsiny an'le any erindriny ery fara dia le tsy miteny inona moa zay e madinika e zay madinika ingedy zany tena manova fiainana ny resaka vola zany manova fifandraisana ny vola manova fitondran-tena ny vola misy olona hitanao mbola tsy nanam-bola izy mahafinaritra mifandray aminy sy ohatran'inona fa vao nanam-bola izy dia mibaikobaiko anao foana ny ataony ohatra mpiasa kely ny anao nefa mpinamanareo tamin'izy tsy nanany mpinamanareo izy manana zao tsy haiko nareo rehefa nahita an'izany fa za mahita an'izany amin'ny fiainana manova fitondran-tena ny vola manova fifandraisana ny vola dia anomboka zay zany toy andretrarehetra dia ny azo vidiana vola avokoa ny zavatra rehetra efa nyresantsika teo fa anomboka hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay tsika izao dia azo vidiana vola avokoa ny zavatra rehetra ohatra anankiray resahan'ny Amosa 2:2-5 Amosa 2:2-5 dia zao lazainy hoe zao lazainy Jehova noho ny fahotana telon'ny Israely eny efatra aza dia tsy avelako izy satria namidy ny volafotsy ny olona marina ary kapa ray lomisy ny malahelo namidy na olona ara zany dia azo vidiana vola tia moa zany dia kapa fotsiny ny vidianana azy ina andikany lomisy zay mahay gasy le zany anaty baibolinareo zany paire une paire de chaussures ny ray lomisy dikany hoe ray lomisy ny teny ho amin'ny voatra tsy aza manana amin'izany nareo fa efa mivoatra ny teny efa paire zao ny teny gasy fa tsy lomisy tsony io izy amin'ny baibolinareo fa amin'ilay baiboly protestanta fantsiana fahaenina zay ampiasaiko foana dia zao nolazainy hoe zao nolazainy tompo noho ny fahotana telon'ny Israely eny efatra aza dia tsotsoako ny fitsarana io tsy avelako izy tsotsoako ny fitsarana satria namidy ny volafotsy ny olona marina ary namidy ny kapan'olona ray ny sahirana zao to efa malaza izy hoe kapan'olona ray satria raha miteny ianao hoe kapa ray dia le silany fotsiny zany fa mba kapa roa kosa e fa tsy dia olona anankiray fotsiny dia azo vidiana daholo 2:5 amin'ny Amosa ihany 2:5 ihany Amosa 2:5 2:5 hoy ianareo roviana no tapitra ny maizipito mba hivarotantsika vary ary ny sabata mba hanokafantsika ny fitoeram-bary ka anakelezana ny efasy analebiazana ny sekela ary anaovana ny mizana mandainga jereo vao miainga dia fa any mieritreritra ny azahoana melezana ny hafa sady ka hividianantsika ny mahantra ny volafotsy ary ny sahirana amin'ny kapan'olona ray ary hivarotantsika ny akofam-bary zay tsy andro ny olona mihitsy ny amaraina ny andro anaovana n'izay varotra zay ary le varotra tsy tena milamina loatra fa io akelezina ny efa alebiazina ny sekely misy zavatra trucage ataon'ny zareo zany ao ny anaovana mizana mandainga dia amidy daholo zay azo amidy rehetrarehetra tsy zany ve zavatra fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao zay le nitenenany tenin'Andriamanitra azy hoe tsy tsoahako mihitsy ny fitsaranan'ireo olon'ireo raha izany zavatra zany no ataony tia misy anankiray ngezabe amin'ny farany any amin'ny farandro any efa tany amin'ny Amosa le teo fa zao any amin'ny farandrindra any koa Apokalipsy 2:20 inona koa no hitranga amin'izay fotoana izay ary mpivary mandeha amin'ny tany mpandrato ozy izy amin'ny baibolinareo ary mpivary mandeha amin'ny tany dia hitomany sy hisaona azy satria tsy isy mpividy tsony ny entany dia jerentsika ny mahaliana antsika dia inavy ny entana azo namidy tamin'izany fotoana izany entana volamena volafotsy vatosoa perla rongony fotsy madinika lamba volomparasy landy jaky azo manimpofina ny fanaka ivoara rehetra mba mifanaka rehetra amin'ny azo sarobity indrindra ny bois de rose zany fa anaty baiboly zany ny varahana vy ary marbo
ny kanelina ny zavatra manimpofina ny didikazo ny menaka manitra ny didikazo manimpofina ny divay diloilo lafarinina tsara toto varim-bazaha omby ondry sovaly kalesy ary tena mivarotra tena zany efa nisy tany ary mbola isy foana marao fa ina koa terengeza-peo anatin'io na ny ain'ny olona azy dia vao vidy vola rehefa io ny azahoana vola alaiko ny ainao dia alaiko vidiana vola daholo hatramin'ny ain'ny olona ary zavatra rehetrarehetra zay zany no zavatra mitranga azo vidiana vola avokoa ny zavatra rehetra dia hitantsika teo zany fa le vola zany amin'izao fotoana izao anomboka vao ny ainga mihitsy izy vao ny firon'ny olona kelikely fotsiny le fitaovana teo dia lasa hery manome tanjaka manome fahefana ny olona dia zay no natonga an'i Jesosy Kristy ny teny ao amin'ny Matthieu 4:7 manao hoe Matthieu 4:7 hoe tsy misy mahay manompotompo roa fa hoalany ray ary hotiny ny ray na ombany ny ray ary hoamavony ny ray tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo ny dikany mamona dia teny aramiana izy io izay midika hoe vola arena tena vola mihitsy ny mamona na arena amin'ny teny aramiana izay mitenenan Jesosy Kristy azy dia zay zany ny ilazany azy tsy mahay manompo an'io ianareo dia ampitahainy tsara le Andriamanitra sy lay mamona eto hoe mamona zany dia Andriamanitra zay topoiny dia Andriamanitra zay topoiny ary io Andriamanitra io mamona io dia Andriamanitra zay maleo tena Andriamanitra afaka mivelo tena samy rery afaka manodina ny tenany samy rery ary afaka manana hery amin'ny maizy azy manokana mihitsy zay ny toetran'io mamona Andriamanitra zareo aramiana zay tena maleo tena tsy mila miankina amin'izaniza fa izy ihany dia mahavita manao zay zavatra azony atao rehetrarehetra tahaka ny Andriamanitra rehetrarehetra fa vola io tena vola mihitsiny io mamona zay resahan'io dikan'izany le vola zany manomboka eto dia manana sanda ara-panahy teo le izy zany ny andohan'ny vola sy ny sandan'ny vola ny resantsika raha ny ainga fitaovana izy dia lasa hery izy fa rehefa ve izy lasa ara-panahy ara-panahy io vola io Andriamanitra io vola io raha ohatra ka Andriamanitra personne afaka manao zavatra afaka mihetsika manana sitrapony dia ohatr'izay mihitsy koa ny vola ny mamona koa dia personne afaka manao zavatra afaka mihetsika afaka manao sitrapony mitovy fa tsy sahala satria mifanohatra mihitsy zany ny Andriamanitra sy ny mamona samy personne samy Andriamanitra dia zay no lazainy hoe tsy azo ampiarahana izy anankiroa tsy mety mihitsy zany ny hoe sady manompo an'Andriamanitra no manompo vola tsy possible fa na ny ray ny tiany ozy izy na ny ray ho alany ary na ny ray ombany dia ny ray amavony ny olana ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ohatr'izao hoe le vola tonga dia hitanao eo ny fiasany tsy zay fa le Andriamanitra tena mila finoana be zay vao mety hitany fiasany mety hitany fiasany vola vao manao atolotra ohatr'izao fotsiny vola io tonga dia miova daholo ny zavatra rehetra raha ny marina indrindra dia zao hoe ny vola manova zavatra zay ny tena izy amin'ny fiainan'ny olombelona manova zavatra ny vola mamona koa zany tompoinao io dia ohatr'izay koa Andriamanitra tompo fa ray amin'ireo ihany ny tomponao fa tsy mety izy anankiroa na ny mamona ny tompoinao na Andriamanitra ny tompoinao fa tsika zany rehefa tenenao ohatr'izay dia zao foana ny valiteny ataontsika hoe ny vola io zany hery zay mifanohatra amin'Andriamanitra lasa hery mahavita zavatra mifanohatra amin'Andriamanitra fa zao foana ny eritreretintsika hoe izangeka mampiasa vola fa ny tiako fotsiny manana piasa be dia be
Aztsika hoe le vola zany mpiasa mpanompoka zany ny vola fa tianana mpiasa be deaibe a azafady tompoko tsy ianao zany no mampiasa vola fa ny vola ny mampiasa anao vola ny mampiasa anao miankina amin'ny vola any am-paosinao ny fihetsika ataonao rehefa mandeha eny an-dalana ao izy zany fanamby amiko amin'izany fa ianao tsy mierika arina te hiditra mafy ao amin'ny gastro ary ianao raha latsaky ny 5,000 volanao tsy makandry zany ianao e fa raha mihoatra ny 3 alina ny volanao dia vily ihany ianao azay miankina amin'izay io zavatra io fa tsy voatery makany ianao nefa ny amin'ny fiainana rehetra fa io ny mampiasa anao io ny baiko anao io ny manao zavatra rehetra dia izay le nyresahako tany amin'ny Facebook hoe tena vao fo maraintsika dia ahoana inona ny antony havelomanao fo maraina ianao aninona hianatra rehefa mianatra ianao dia afaka baky ianao dia ahoana dia manao fetifety kely alohandroany dia aninona dia manao fianarana dia mahazo diplôma dia mahazo asa tsara dia atao inona dia mahazo vola dia atao inona amin'izay dia eo amin'izay hoe ay dia hitako eo amin'izay ny ampiasana azy rehefa avy eo fa any foana ny tanjona amin'ny akapobeany any foana io ny mampiasa atsika io ny manesika atsika fa na dia kamo sy reraka be ary ianao ny talata na ataontsika hoe latsinainy kamo sy vizana be nanao ny asan'ny tompo tsy maintsy miarinao ampandrina ianao a dia manenjika taksi be mba ho tonga valo any am-piasana ahoana marina za sa tsy marina fa maninona raha vo ianao dia voaroaka tsy voaroaka rova mbola rehetra iny fa rehefa voaroaka asy ianao tsy manam-bola atao ahoana ny vady aman-janaka etsika mbola le izy efa amintsika hoe fa tsy zany na eritrea fitaovana rehetra dia tompo a fa ny vola fa tsy mpano